Fanamaravantsika eto 24.mg Yanisha mpanao mozika any miaraka aminareo eto. Repéré tao anatina scène ouverte zay dia nanao ny émission le olona castor atao zany nahitana dia hoe anao ve izy tianao émission fa miverina Star Academy dia sur le papier aloha izy ohatrany hoe tsy nety aminazy satria za tamin'izany ohatrany hoe menamenatra kely zany dia tsy tena hoe mbola niaina tamin'ny vie communautaire dia tamin'ny voalohany ohatrany hoe tsy tena hoe te ho artiste hoe te ho lasa mpihira ohatran'izany zany dia nanaiky satria ohatran'izay le destiné zany dia niraisiko opportunité satria te découvrir koa ngamany tamin'izay dia hoe aka expérience dia hoe mianatra. Ny naturanao moa zany naturanao foana mety hoe mbola discrète foana ihany hianatra fa fotsiny hoe mahay miapporter olona ohatra zao taloha mety tsy sahako na hoe ao am-pianarana dia manangatana na dia hoe maka parole dia anisan'ny zavatra tena nanampy anahy aloha le izy hoe mba manana audace kely zany mba tsy tena hoe timide foana fa mba miezaka sociable mandray ny olona amin'izao tsy dia matahotra mandeha miresaka hoe ina vaovao ohatr'izany dia zay zany niova hoe le izy hoe misy fatahorana kely foana ihany fa de toute façon en fiainana ohatrany hoe ny peur iny zany tsy supprimer na iny fa utiliser na izy mba ho transformer na dia zay zany zay ny hitako hoe niova taty aminahy. Nanana vision artistique zany hoe za rehefa hanao mozika dia zavatra organique, zavatra tendrena, zavatra à texte, zavatra miteny mitondra andreo message le tiako nizarainareo zany le hatramin'ny voalohany mihitsy niteneniko hoe message d'amour, d'espoir et de courage dia efa tao anatin'izay mihitsy le ADN-le mozikako hoe je veux faire passer ce message dia misy discussion misy ny manager misy ny maison de disque, misy ny label, misy ny équipe marketing dia miresaka daholo zay dia misy ny producteur exécutif hoe ohatrany ahoana ny direction hitondrana an'ilay album dia manomboka eo amin'izay dia omeko an'zareo hoe ohatrohatry zao zavatra tiako atao dia avy eo zareo koa manome vision bien sûr discussion le izy satria anatina ekipa tsy maintsy mifampiresaka fa tsy hoe tiany anahy dia tsy maintsy tia dia ny humilité ihany koa dia mahafantatra hoe ianao vao mianatra ianao koa tsy fantatrao zay bisy resaka ty dia faire confiance ihany koa anao amin'ny olona collaborateur aminao dia fa à l'écoute ry zareo satria ny tena hoe natao zany tao anatin'io album io dia nisy fiaramiasa tamina auteur satria za moa tsy dia tena nanoratra en français tamin'ny voalohany fa na anglaise malagasy dia tena défi voalohany ho anahy zany hoe tena hanoratra raha en français ho an'ilay album za nefa tsy se contenter hoe misy manoratra raha ho anahy na hoe omena hira fotsiny fa tena tiako hoe ny zavatra avy en poko mihitsy no omeko dia tena nianatra tao anatin'ny fanaovana album sa tao anatin'ny processus na création zany no tao anatin'ny processus ny hoe mi-apprendre zany hoe mianatra dia la plupart ny hira ao anatin'ny album zany ny farana tamin'ny hoe nosoratako sy ny foroniko ny hira dia misy ao anatin'izay ihany koa nefa ny collaboration hoe nisy ny rahana nanoratra tamina artiste hafa nisy ny rahana namorona dia zay moa zany mianatra foana moa zany dia amin'ireny olona efa mahay ireny koa ianao no tena mahazo ny expérience dia nahafinaritra anahy aloha nanao an'ilay album ny album satria ianao en France dia émission française nataonao dia zany hoe album français zany ny ataonao fa nangataka hoe mba nisy hira anglais satria zay ny personnalité za hatramin'izay tena manoratra en anglais foana dia nisy hira anglais dia niteny ihany koa hoe anisy hira malagasy ampisehoany maha-malagasy anahy dia nanaiky ihany koa zareo zay le hoe miresaka foana
dia nanaiky zareo dia nanao hira malagasy anankiray izay mitondra ny lohateny hoe Irery. Izy io dia miresaka momba an'ilay hoe miala amin'ny tanindrazana ianao dia any an-tanin'olona dia mahatsiaro manimanina ny taninao manimanina an'ireo havanao, ireo namanao, ireo sakaizanao. Dia tena nampisehoana ny maha malagasy ihany koa rehefa concert reny dia tena hitariko mihitsy ary ilay hira ataoko mihetsiketsika kely bekobeko mampiseho ny maha malagasy anahy hoe zany ny tenin-drazako zany ny sainam-pirenenako zay ny maha malagasy anahy. Dia ampiseho an'ireo vahiny ireo hoe ohatr'izao zany culture gasy, manao an'ilay alamako, manao an'ilay disoroka, manao lamba landy, ary miezaka moa zany ary hiezaka foana hatrany hitondra ny maha malagasy sy ny kanto malagasy zany hiezaka hitondra an'izay lavitra indrindra raha zay moa zany no tena lalana dia tena tsy maintsy ho ataoko foana zany izay hitondra ny maha malagasy anahy alavitra. Wakaty à Madagascar tena fa ielany teo wakaty taorinan'ireny dia efa nanana ny heritreritra hoe wakaty fa nisy engouement be dia be tany dia na izahay arany hoe ianao tsy fantatry n'iza lasa fantatra tampoka misy zavatra be dia be gerena zany anatin'izay dia eo tonga dia hoe mikarakara album satria tsy maintsy fa io koa zany ny olona manaraka anao nanaraka mozika anao dia mba te hafantatra hoe inona zavatra ho proposenao artistiquement dia nikarakara an'izay projet artistique zahay nandritry ny fotoana lava iny nandritry ny 2023 dia nanao ny album iny zany zahay. Dia teo ihany koa nanao ny fianarako dia zany hoe nanao zavatra anakiroa anankitelo en même temps zany dia ny fotoana tsy mi-permettre mihitsy hoe ho avy aty nefa dia tena le faniriana ngeza be nefa zany hoe wakaty à Madagascar zany mila organisation be dia be ihany koa hoe hanao concert iona amin'ny public misy organisation satria ianao koa tsy ny tenanao rehetra fa efa misy équipe amigérer anao dia mila discussion sy ohatran'izany. Dia taorinan'ny fivoahan'ny album indray nefany dia nisy indray ny tournée niaraka tamin'ny Star Academy dia nanao ny tournée eraky la France sy Belgique sy Suisse io zany zahay dia tena nandeha foana zany tsy nisy pause mihitsy dia tena nisy pause dia nefa le faniriana efa hoe te ho aty à Madagascar te hanao concert à Madagascar te hisaotra amin'ny public malagasy tena hoe faniriana tena ngeza be fa ozy izy hoe rehefa vita ny tournée tsy maintsy makany Madagascar za amarana au moins ty taona 2024 ty nahoana tsy andrelantsony fa tsy maintsy andeha tsy maintsy ataoko zay rencontre ny public quoi satria mety maro koa le tsy mahalala ny mozikako nataoko tany dia tena te ampidécouvrir an'zareo hoe zao ny mozika ataoko dia ihany koa nefa ny mozika vaovao. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter dans les 5-10 années à venir? Que le message d'amour et d'espoir, de la lumière puisse se transmettre au plus grand nombre de personnes et que les gens retrouvent de la joie. Si vous avez une musique, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens retrouvent la lumière en eux en fait et le partagent aussi. Et on mange pas à faire non des msara, les familles savent juste soaz non des araignes. Des ça était la plus grande preuve d'amour quand gamin de lewe miti manme msar des c'est ni ascolter omni c'est fato aussi qui va le 15 décembre nous comme telura tout la cage miss surprise dia misy zavatra maromaro manay ao daholo ny ingrédients mahafinaritra ny musicien mahafinaritra ny mpihira choriste koa mahafinaritra ny invité misy ao mahafinaritra dia misy surprise na hira vaovao sy ny sisa ao fa tongava fa hiaraka hifaly be tsika ifampizara fitiavana mamy be dia tiako be nareo.